Haleluya. Dia fangaraba tsika rehetrarehetra ny anaran'i Jesosy amin'ny androany ity. Vous n'êtes pas obligé de passer par hôtel.com pour échapper au monde moderne. Miaraba tsika rehetra ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao katran'ity Pasika 2022 ity tsika. Miaraba anareo rehetra any anatin'ny tokantrano izay manaraka ny fandaharana vakoka izao. Isika rehetra ny anatin'ny toerana maro samihafa izay misy atsika dia fifaliana ho anay no mandray anareo miaraka aminareo rehetra androany ato anatin'ny fiangonana ny Pasika ity. Dia lalatsiny moa ny fahatarana na dia rehetra tsika hoe hanomboka tamin'ny valo sasany dia tsy tratrany tamin'ny valo sasany satria dia tsara ho fantatritsika fa tao anatin'ny fanomanana ity Pasika ity dia nisy ny sakatsakana. Be lehibe ny sakatsakana ary ny olona rehetra izay tonga aty dia saika nandao sakana teny an-dalana. Isaorantsika an'Andriamanitra rehefa fa na dia nisy aza ny sakana dia tonga saoman tsara ihany ny olona rehetra izay tonga aty ary maromaro izay ny ato. Arabaina manokana izay rehetra tonga aty tokantranonay amin'izao fotoana izao manatanteraka an'izao fankalazana ny Pasika 2024 eto amin'ny fandalana vakoka izao izao. Miarabantsika rehetra ao anatin'ny groupe izay maresika. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandalana. Miarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika nakatran'ity Pasika ity. Haleluya, satria zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika kristiana izao Pasika izao ny hapana malala. Dia reo zahay aseho anareo rehetrarehetra, reo daholo izay rehetrarehetra izay tonga aty amin'izao fotoana izao dia samy manana ny toerana izahay reo zay aseho anareo mba ho hitanareo any anatin'ny tokantrano fa dia tahaka izao ny fiarahanay manatanteraka ny Pasika amin'ny androany ity. Misaorantsika an'Andriamanitra ary havana malala izao fotoana mamy izao. Misaorantsika an'Andriamanitra satria niomana ity androandroany ity, andro niomana, andro tsy nataotao foana, tsy nataotao amin'ny fantanterana fa tena niomana nariavana. Anaraka ny fampianarana izay andraisitsika teto nandritry ny fotoana maromaro momba ny Pasika dia tena niomantsika. Ary zany fa ianareo rehetra izay mpanaraka amin'ny fandalana ihany koa dia niomana. Haleluya. Ary dia retintsika tonga eto androany. Ny fanambintsika dia izao anatanteraka ny mbavakatsika androany. Haleluya. Mety ho reraka ny vatantsika, mety taky ny toromasy, mety misy zavatra iaretana ao anatin'izany fa izao ny hafana malala. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny zavatra rehetra ataontsika nefa dia misy valiny avokoa. Ho ataon'Andriamanitra ny valiny ataon'Andriamanitra voalohany amin'ny fiainantsika androany dia izy hamangy antsika. Haleluya. Ao anatin'ny fambangin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra mitranga eo. Andriamanitra rehefa mamangy olona anankiray dia tsy mitombona mihitsy hoe mamangy Andriamanitra dia tsisy nenina miova ny fiainan'ny olona. Fa Andriamanitra rehefa mikasika olona iray, rehefa mamangy olona anankiray, haleluya, mahatsiaro ny Pasika tsika androany, mahatsiaro ny nahafatesany Jesosy tsika androany. Tsy zavatra kely zany driaka ary tsaro fantatsika dia izao tsy tsikiretirerina na tsiaro an'izany fa ao angamotro izao fotoana izao dia misy fahatsiarovana lehibe ao. Haleluya. Misy fankalazana lehibe ao. Jesosy amin'izao fotoana izao dia misandratra eo amin'ny toerana misy azy. Ry hafa satria tsaroana mandrakizay izany hoe Jesosy Kristy nidina tetỳ an-tany nanafaka ny fahotantsika. Ho tsaroana mandrakizay izany. Haleluya. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe olalàna ho anareo mandrakizay. Tsisy fotoana ka tsatsarovatsika an'izany ary tsy ho adino zany na roviana na rovina fa ho tsarovana foana izany dravana malaza. Anisan'ny mba mahatsaro tsika reto androany na dia tsy mendrika azy. Inona moa tsika no mba hatsaro amin'izany fa izao soianky afa fa nanaiky Jesosy. Haleluya. Soianky fa nanaiky Jesosy mba isika koa hatsaro ny Pasika amin'ity androany ity. Na dia tsy nanana anjara taminy azy tsika, ankehitriny tsika manana anjara. Ny fahatsiarovantsika amin'ny Pasika androany dia isika no hatsara
Andriamanitra hatsiaro antsika. Isika hatsiaro an'i Jesosy teo ambony hazo-pijalia. Andriamanitra hatsiaro anao. Halleluja. Ao anatin'ity Pasika ity. Isy Andriamanitra tsy hatomba. Isy Andriamanitra tsy maintsy hetsika anao zavatra eo amin'ny fiainanao. Ary izany no fanamitsika ato anatin'ity Pasika 2022 ny hafanamana. Ety am-panamboarana fotoana dia hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Mangataka antsika rehetra ato anatin'ny tokantrano mitsangana dia hivavaka antsika. Amefika amin'ny fotoana rehetra eo am-pelam-tanan'Andriamanitra ary hiteny manao hoe Jesosy thank you zahay. Mahatsiaro anao manokana. Mahatsiaro ny hazo-fijaliana manokana izay androany. Misy fotoantsika mahatsiaro ny fahorentsika dia mitomantsika. Misy fotoantsika mahatsiaro Jesosy tamin'ilay fotoana ohatran'izao iny mafy nahazo dia nilatsaka an-dranomasitsika marary ny fotsika dia malahelo antsika. Fa androany aiza hoaiza ny temponao raha mahatsiaro an'i Jesosy ianao. Mato anao teo ambony hazo-fijaliana ary ny fahafatesany mitondra fiainanao antsika. Ny fahafatesany mitondra fitsaharana ao antsika. Na mpitsahatra ny ranomasitsika ny fahafatesan'i Jesosy, na mpitsahatra ny fahorentsika ny fahafatesan'i Jesosy. Mila tsara antsika izany androany. Ravantsika amin'izao fotoana izao dia metraka ny fotoana rehetra eo am-pelam-tanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray, lehibe sady masina ny tsara indrindra ianao Andriamanitra. Dia izay miompomopeo mananatra ny anaranao Jesosy. Fahatsiarona eo koa androany Andriamanitra. Ity andro lehibe ity Jesosy malala. Misaotra anao izay mba tsy izay menakafo kely reny ny tonga eto androany. Mitanina ny Pasika Jesosy. Misaotra anao fa nomenao anety ravavy sy anadara eto izay Jesosy. Tonga eto amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra mahatsiaro manokana ity andro ity. No tantaninao sy nitahinao tany amin'ny toerana maro samihafa izy ireo. Tsy navelanao Andriamanitra na tsy tonga eto ireo rehetra izay manaraka ny linya Jesosy eo. Mankasitraka Andriamanitra. Hanomanao ny foamam-panahana izy dia tonga eto izay androany Jesosy eo iterana. Ety am-panomboana Andriamanitra apetraka aminao izao fotoana izao Jesosy. Fantatra maratsety ianao dia tahaka ny tsy mivory eto akory. Tsy ilaina akory ny fivoriana eto androany. Tsy ilaina akory ny vavaka ataona eto androany. Raha tsy tonga eto ianao Jesosy malala. Tahaka ny fantatao hoe ny hiaro raha tsy eto ny fanatrehanao Jesosy malala. Mangataka izay amin'izao fotoana izao. Na mangina ho tsirairay avy ny izao tokantrano. Iza mandan'olona. Aiza toerana misy anay amin'izao fotoana izao Jesosy ahy. Angatahako mikasiky ny fanahinao masina izy zany amin'ny tokantrano tsirairay avy. Angatahako mikasiky ny fanahinao masina. Ilatsaka any anatin'ny tokantrano tsirairay avy, anatin'ny folo tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Jesosy malala mila anao. Mila ny fanatrianao tsirairay avy izay tonga eto. Mila ny fanatrianao Jesosy ny mombanay. Halleluja. Agatao amin'ity androany ity havana malala ny fanatrian'Andriamanitra. Ataontsika androany agataka ny fanatrian'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ataontsika agataka ny fanatrian'Andriamanitra hidina amin'izao fotoana izao Jesosy eo mahatsiaro anao manokana izay androany. Fa io izay Jesosy malala. Dia izay manakona anao tahaka amin'ireo vehivavy izay tonga teo am-potry ny hazo-fijaliana. Niandrandra anao rehefa niantona teo ianao Jesosy eo. Fa tsy adidinao. Tsy adidinao ny mbola nanafatra farany Jesosy. Mbola nanafatra nanamboatra ny fiainan'ny Maria. Na dia efa kaiko ho faty azy ianao teo ambony hazo-fijaliana. Dia izay niandrandra anao amin'izao fotoana izao tahaka ny mahitanao ny fatsika, tahaka ny mahitanao ny vonoina sy ny kapohana sy ny ratraina noho ny amina eka. Ataonay ahoana ny anadino amin'izany Andriamanitra. Ataonay ahoana ny tsy atsiaro amin'izany andro lehibe izany Jesosy malala. Fa atao natin tsy niteny azy ianao hoe tsarovo. Ohatra tsy vitanay Jesosy ny tsy atsiaro. Na dia tsy nataonao didy azy, na dia tsy natsoratanao tao azy. Tsaronay fona satria izany mantoky ny famonjenanay Jesosy. Rehefa izay manatona anao amin'izao fotoana izao. Tsy afaka anatona anao rehefa mifonay. Mifonay Jesosy azy.
Apanatuneno teduanitis di fanaren sena in frematuna derece. Anatunano, alleluia. Alla buon falura nel piena e ora cielo ademas. Alla buon falura nel piena dai ora cielo Gesù se va andato na nobia bekuku. Raja zemet bulan sena nela na tam nel seno atuane demas. Tidak raba wana tu so pas kezo. Dia landela na rica. Tidak raba wana tu tipas kai ti Yesus ya. Dia landela na rica na piste online Yesus malalo. Tidak raba wana tu so pas kezo wa fun rich na mit na psala kanai tanto Yesus yo. Tidak raba wana tu tipas kai ti. If fala la vida na Yesus ya. Tidak raba wana tu tipas kai ti Yesus malalo. Niemta na psala kanai tanto. Tuhan yang sekitarnya sudah walunai waktu naya Tuhan Yesus ya anak Tuhan yang tahu Yesus malam haleluya amin Yesus tiada nara tahu Yesus malam amin funda tiada nara tahu Yesus pasane haleluya dan saya nak nara pasti Tuhan bila nara tahu Yesus ya bila nara tahu Yesus ya Ada cinta di dalam hati kalian tidak tahu Yesus. Ada bacaan putih sika. Ada bacaan putih sika dalam wan sika dan kalian dalam proses Yesus. Aku harus lupa bila nama. Haleluya. Aku balik Yesus ini. Aku harus pulang maluku. Dan dia bilang Tuhan sika
Hallelujah.
Alleluia, saremo all'utente, saremo all'utente, davanti a tutti noi. Allora, tu di amore a cittadina che sarà la mazza tutto, la mazza tutto. Io una cittadina, alleluia. Mazza tutto, mazza tutto. Mazza amore a cittadina, la mazza tutto. Ma che cosa sta facendo? Se sossi ti pulisci, ma che vero fa nulla a una piuva, di tutto, anche andava se sossiata tu, barazzava, che sosso barazzava, fa tutto minuto, io per farsi medica ananaku, fui giulia l'ananaku, mi la date Alleluia.
Haleluya. Misotra ny fitiavana ho anao. Misotra ny famorapona ao aminay. Omenao ny zanakao lahy tokana. Jesosy Kristy. Matsy ny firaikeretanao vaharana fiainana mandrakizay. Misotra raha io. Misotra raha io. Misotra raha io. Tidak
Tsy nisy piti zany samba zany drafy. Mety manome fiantrana ny olona. Mety miantra azy zany ny olona. Fa tsy tia azy ny olona. Porofony zany. Rehefa niantroatra amin'i Jesosy izy, tena nankana ny olona. Satria tsy tia ny olona rehefa soavany zany samy zany. Mahafinaritra ny olona mijery azy mijanona mangataka foana mandrakizay. Tsy anana fiainana ioma, tsy anana tontolo ioma, tsy anana maso ahiratra. Fa ny mahagaga ny havana malala no marihana tao anaty baiboly. Fa tiany Jesosy zany samy zany. Olona tsy nisy piti nanatona ny Jesosy ny havana malala. Fa mahagaga fa fitiavana miavaka ny morenandreo olona reo. No marihana miavaka ireo olona reo. Halleluja. Mahatonga ny tena androany. Mety izy tena hoe Jesosy ato. Za le olona natsapa mihitsy fa tsy misy olona tia. Za le olona natsapa mihitsy fa mohinikirika tena amin'ny fiarahamonina. Za le olona natsapa Jesosy eo. Hatramin'ny fahazazako fa tsy mahita fitiavana tamin'izany. Mety misy olona tonga dia ny olona akaiky azy aza tsy tia azy. Fa androany misy Jesosy eto anamarika na manokana tao anatin'ity pasika ity. Satria nanatona azy ianao. Satria niantso azy ianao. Satria mila azy ianao. Halleluja. Satria magnentaenta azy ianao. Ho mariana manokana ianao ny havana malala. Halleluja. Aza malahelo. Fa Jesosy tonga eto androany. Anamarika anao izy. Iantso anao amin'ny anarany izy. Halleluja. Anaty vavatsika. Eo patoliana eo ny vavatsika. Eo patoliana eo nanaovantsika ny samy samy androany. Manupini mas contento Untuk kisah saya nak contoh kita ada di famu tena Saya sebenarnya di sana, saya sampai satu nama itu di sana orang angkat kubat bersama orang Saya sampai sampai nama di sana orang Karena itu di kau kan Tuitaku yano fufataga Yule tunggu jauh saya boleh sih nak Bisa cuat sih lu Turana Atau cincin atau susah Matu aja lo Tokan Maksudnya yang lain Maksudnya yang lain Maksudnya sepatu John Selfie Jadi siapa sih Cina Fitzal ini Dia bisa rumah Dirinya Tuhan Ken Haleluya Tuhan Ken Tangan bocah Yanoya Unavitiza Dan dianggapkan pada sekarang Kita tidak punya kesalahan Atas yang dianggapkan pada sekarang Nasi jangan ada kemarin Haleluya
Terima kita satu sesat Ketika katakan apa? Habis sulit tu marah ya, penjualan, tu dia. Isulah faktur ada, kita faktur pasaran mas, faktur news. Hanjuan sesuatu tu kan apa kan news memang no. Hanjuan sesuatu mat. Anak si jalan dia kapten, haleluya. Hanjuan sesuatu ni apa nama? Tunggu jangan pakai nama. Anak pakai nama cucu so futsunis, haleluya. Jangan. Kami sudah terjatuh facam ketika katakan betul. Kami sudah termarah ketika katakan betul. Yesus yang pernah secara lawan. Sekarang lupa fiel nama Tuhan, haleluya. Kami sudah terisius. Dengan Tuhan Yesus yang Tuhan setona. Ada pendaparan Dios na setiap pembantu now. Bukan yang fiel yang sana Tuhan Yesus malam. Amen. Kami sulit Tuhan. Ulan mana na ulan. Mana na sabat na sabt yang fiel. Jika Tuhan itu Yesus saya fan sabt di dalam nanti now. Fan maaf di dalam nanti now. Atau kata punya cari nak tahu sama cari Yesus. Ater kata Tuhan. Ater kata Tuhan Yesus. Situ ada kata apa saja sunya. Silang saja sunya bukan tepas kait. Sulang saja sunya betul. Sulang saja sunya usul. Suet bukan tepas kait Yesus Yesus malam. Di fare sengko chanzai. Certo bukan teman tepas kait Yesus Yesus ya. Neki petang tenan sekian chanzai. Cerita langsung ada saya orang di pas kait. Nini nak kena sana fauli na napatun. Telfula na ruan di pas kait. Pas ka telefon sama non dia ruan tidak pada malam. Mana na fulur. Papas ka telefon sama non dia ruan. Ana fana de manchalo. Situ na fokat di pas kait sunne tama ves karacha. Nam tunai telfula na taluan so pas kait. Situ na san fokat kena. Situ na san fokat di pas kait kena. Satu misi susah terat sekian sana tujuan. Misi susah terat sekian sana tujuan, haleluya. Tereno jalan Yesus hari itu nyata kumbe kono. Retawon Yesus ya. Retawon. Atul chanawan jalan terat tujuan pas Yesus. Sana dia dapat desa Yesus apa deh? Sana dia itu dan Yesus ini nasi cari nama pesa cincang apa deh? Anak-anak fafa dari apa-apa. Jadi jalan Yesus hari itu patut kebaku Yesus malalu. Pasti lancar dan sunya. Stay itu dan sunya. Stay itu dan sunya Yesus. Yesus malalu. Nawan sikan untuk mana jual? Sesuatu yang sikan apa-apa. Teman yang favorit itu itu mancing. Anak tu nanti Yesus yang apa-apa. Dan ada yang senyatri. Dan anakku. Faisal biar ada Faisal. Naona
naona nyadreveno tefonanea naona salah-salah para salah peno makanya sedih orang sempat sentuh salah yang kita tulang sini ada cara kalau makanya sedih kalau saya nyadar kita kira sudah jualnya kalau saya udah kira sudah jualnya kalau saya malah kira sudah jualnya kalau saya tahu terpautan kalau membaca kira sudah jualnya beda pizza sudah ada beda pizza sudah ada haleluya
ataontsika tira mahafinaritra toe alao atoko regny ny antsoa zay toy ny fitiavana na
teo. Fatsadiany Jesosy niteny taminy manao hoe ry Maria indro ny zanakao, ry Jona indro ny reninao. Olona nanam-potoana nampahirezana azy Jesosy na dia vao mifaty azy. Olona miapotrika azy fijaliana miafaka naheno an'izany. Ilay feon'i Jesosy efa ambany dia ambany. Tsy afaka henon'ny olona rehetra lavitra intsony. Fa androany misy teny Jesosy malefaka horena ao anaty baskety. Anakaiky azy fijaliana anao amin'izao fotoana izao. Misy zavatra rehefa amangina Andriamanitra anao. Misy zavatra esorina Andriamanitra eny aminao e. Androany raha mila mpahirezina anao dia mampahireza Jesosy anao. Androany raha mila mahiratra anomasinao dia mampahiratra anao e. Halleluja. Androany raha mila avelana eriko dia mavelana Andriamanitra anao anaty baskety. Androany raha izy Jesosy mifantsika eo. Hiteny amin'izay olona akaiky eo. Hiteny amin'izay olona miandrandra azy eo. Mifanitsy tsara amin'ny zavatra ilainao no tenenin'Andriamanitra anao androany. Antsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana. Hivavaka tsika. Avelantsika andeha eo ny video. Avelantsika andeha eo ny film. Antsika rehetra androany dia manamana. Hitana Andriamanitra sy mivavaka tsika rehetra le tokantrano amin'izao fotoana izao a. Samy mivavaka dia isaoran'Andriamanitra no ahafahanao mandray anjara amin'izany fitondrany Jesosy zany anadioanao amin'izao pasika izao. Isaoran'Andriamanitra fa ianao hoe nanoloran'i Jesosy sy ny fitenany, nanoloran'i Jesosy ny aina. Ary miankina teo ambony azy fijaliana izy dia efa nieritreritra anao io, nieritreritra ny momba anao sy ny anaranao. Ary mieritreritra ny hoavinao. Dia nataony zany satria tiany ianao. Hivavaka ity.
Pasca tena yaptalo ni apa namanya. Asa manok tutun sunena wori nanti pasti. Asa manok tutun sunena wori nanti pasti. Bau tena kam nau zabe. Tena kam nau zabe adu baftia na manga saya Jesus dunia berhala. Amen. Mati-mati Jesus raha tsy voavonjy anao. Maty antoka Jesus raha tsy voavonjy anao. Fa raha voavonjy anao, vao avy maty ho anao fotsiny izy, vao avy niaritra ny mafy ho anao fotsiny izy, dia niakatra, dia nataony manamboatra fitoerana ho anao indray. Mba hivantananao. Fifaliana ho azy na hitanao. Hoe toy ilay olona nivotseko tamin'ilay rako latsaka. Toy ny olona azoko tao anatin'ireny rako latsaka ireny. Reto ny rahavaviko sy reto ny anabaviko sy ny rahalahy. Izay voasintona tamin'ireny rako latsaka ireny. Alleluia. Bene Jesosy malala. Antsika androany teny ao anaty pasika ty Jesosy. Azako saina ny anarako. Alleluia. Jesus. Etsanatsika rehetra. Jesus. Ambony loatra zany. Antsika kely amin'ilay ady ataontsika izay hira mahafinaritra be raha antsika miretina androany azako sehana ny anarako Jesosy. Aoriana ty pasika ity dia misy anaranao tsy azo ny devoly fisehana intsony ao anaty trano fa bene. Aleluia. Jesus, tumbuo ngafena kuamina ulifanya ku. Kanini na mchanga, kaniluna michanga tizangaku, tizangaku. Sakai kuamiku, sasiaye fafanga chau. Vanifya maraku tafyaina na majagiza. Etikete sastupo. Jesus itumbuo amina ulifyanaku. Kaninina kaninuna michanga tizagaku. Tizagaku sakai kuamuku.
devil fafana na amen satria anao zanak'Andriamanitra amen araka ny fampianarana nataontsika ny pasika dia natao amin'ny zanak'Andriamanitra Alleluia. izay mahatsamy ny pasika dia zanak'Andriamanitra Alleluia. manomboka eto an-tanana dia tsy azony devil ariky anamomba anao Amen. fa tsy voafafa ny anaranao any manana finoantsika rehetrarehetra za teteny amintsika naorina ty pasika ty tsy fantatsika ny zavatra tranga misy surprise maromaro ao ambadibadika ao hitranga eto amin'tizao ary za misaotra an'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra dia nampifatotra fian'Andriamanitra amin'ny fotoana miahy tsy navelan'Andriamanitra hitranga aloha aloha amin'ny pasika atrio Jehova hoe mbola hitandrina ny pasika Amen. zavatra ao ataoko amin'ireo oka kely aloha fa ao aloha ny zavatra rehetra ozy Andriamanitra fa mbola misy zavatra ataoko miavana malala fifaliana ho amin'ny pasika ty ary teniko foana manao hoe averiko indray teko ty pasika ty riavana dia possible izy ty pasika epitatsika epitatsika any an-dany ilozantsika ty ranomasimbe ty riavana ty ranomasina lena tizao ty fa za tena mino fa raha zao zavatra mitranga zao dia epitany an-dany sika ao eman'izao pasika zao alleluia Alleluia. ary tenitsika amin'izany fotoana izany hoe Jesosy soa ihany fa mitandrina pasika zay Amen. amaranantsika ny fiderana dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany atsika ty raha mahafinaritra ty dia iantotentsika rehefa aveo alleluia ataontsika amin'ny fifaliana ataontsika amin'ny fotsika rehetra ty izy ty androany dia rahantsika n'Andriamanitra aorinan'ity izy ty dia aorinan'ity izy ty dia iantotentsika alleluia aza matory tsika rehetra natokantrano any aza matory fa mbola ihany ten'Andriamanitra tsika rehefa aveo da hoary ataontsika fifaliana izy ty amaranantsika Fala
Haleluya. Rehefa tsika rehetra mafaly manana an Jesosy. Haleluya. Haleluya. Sisi kayo namin dala na yan, eh? Oh, sino? Haleluya. Nangyari. Yung yan nagsika. Mino na ifanareo na sama. Kunyara matiyam na yung sawa. Nasa sika. Yung yan sika. Ewa suame ba suame? Ay suame ba suame ba? Ewa suame ba? Manarakan suame ba sansi kya? Aware. Aware. Ewa coba cigareta.
Sama saya pemanlingan ini. Yo pasó ay, hizo mucho Giselle. Ay Giselle. Nanti yang nampak sih nggak bisa tinggal nggak berani setuju kan? Aja macam ni Giselle saya. Akhirnya Giselle lah, bayar tol betul, siapa Giselle lah tu. Haleluya. Dapat sebenarnya tema nari. Demas. Yo Giselle. Yo Giselle. Yo dia satu Giselle tu sih ya. Giselle ni tu begitu. Habis Giselle ni tongket, dia tu akan dia tu jadi lawan. Ada apa tak apa? Yo. Siapa Giselle tu sih ya? Lema dino babatisan, lema no balu kanas deh. Fal ya. Yun na Pap Giselle ng tarcha. Hallelujah.
ambiance be. Apetraka ako amizay. Eto amin'izay. Halleluja. Menna. Mahafinaritra be ny mpiarahanay aty a. Manareo izay hoe Vietnam lelohany teo am'izay ny kameratsika. Saotra ny kameraman rehetrarehetra Jonathan, Tojo, Fity fa dia mahafinaritra ny asa raha hitanareo tsara daholo ihany ny hitanareo tsara daholo ihany ny manapazitsika toerana azafady eny ny ainy aloha iny amba eto amin'ny ketena dia mba Alleluia. Efa miarabantsika rehetrarehetra moa zany zay mbola tsy voarapy. Zay mbola tsy voarapanay tamin'ity androany ity a. Efa vita teo moa ny fiaravana anatin'ny mampionina. Efa vita ihany koa ny Alleluia. Efa mahitana rehetrarehetra zay atao amin'ny live zay a. Marobe zay miaraka aminareo a. Tsara fantatrareo fa dia tena mahafinaritra dia mahafinaritra ny ambiance miaraka aty a. Tena hoe fifankatiavan'ny mpiralahy sy ny mpianavavy a. Maromaro na masana tonga tena izay na tonga le fahatarantsika teo a. Fa isorantsika an'Andriamanitra foana rehefa tafavoretintsika. Mbola misy ary ny any an-dalana any amin'izao fotoana iainantsika izao, amin'izao fotoana tenenantsika izao. Hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Toantsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao a, dia tena teneny mihitsy hoe Jesosy a, mitenena amiko ianao. Maty antoka isika raha sanatria mamonjy fotoam-bavaka ihany nefa tsy nahazo feo an'Andriamanitra, tsy naheno tenin'Andriamanitra. Andatsika hivavaka amin'izao fotoana izao a, metraka ity tenin'Andriamanitra teo ampianatan'Andriamanitra. Mahakasika ny fotsika rehetrarehetra tsirairay avy. Jesosy malalo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny mbola fafahany mivory indray amin'ity an'ity. Atsiaro manokana Jesosy a ny zava-mafy izay niaretanao. Tonga zay Jesosy a, toromaso mba hiaretanay. Nefa koa mbola anaty fifaliana azy izay. Nefa Jesosy dia tsy adinonay mihitsy ny atsiaro fa maty anay ianao, nijalo anay ianao ary nisolovonanay ianao. Androany apetraka tombavako ny teninao. Fanahy masonao, tsy vitako ny zaran'ny teny eto raha tsy eto ianao. Tsy haiko ny teny rereto fanahy masina. Fa ianao ny ametraka ny teny fa za dia fitaovana ihany. Raha mafy ny teny amin'ity androany ity, fanahy masina ianao efa hiasa sahady ny tany. Dia ny fony reto olona reto tany lonaka ny riny ny teninao. Hosory Jesosy a, hosory amin'ny ranao. Isaky ny litera iray izay ivoaka ity vavako ity. Mba ho sambatra roa lela hitsatoka anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy. Akasika ny fonay izany teny izany ary teny tsy ambary fotsiny fa aniry toetra ty anatinay. Sotra Jesosy. Ny fanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Na izay izay manatrika eto anatin'ny tokantrano, na ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny Facebook Jesosy a. Tsy asakana ny tananao tsy kasika ny fony tsirairay avy zany. Sotra Jesosy. Amen. Ny ataontsika ty raha fanorateny ty a. Ataontsika aloha ty raha fanorateny ty a. Miroa ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia dao ataontsika amin'ny fotsika tontolo fanoratena. Samy tentsika Jesosy ity afatonga eto androany. Ity a Jehova o fa hiverina aminao. Tsy miafina aminao tokoa. Tsy miafina aminao tokoa. Tsy izay tsy hitanao.
Tsy misy tsy nataoko e. Efa mety madalana. Nilomanosako avokoa nge Jesosy e. Afanatony tanana ity Jehova. Ity foko Jesosy a. Naiza Tompo eo. Ankehitrina nefa raio. Ny manaradianao aneny masoa e. Ka tena vonona ijoro manomboka aminy. Miza mety anetaka. Satria fantako fa tsy tonga iantsy ny mamy ianao. Fankaloka mahitebaka. Afanatony tena mametsetsary ny fonao. Iti fogo iti Naiza Tompo. Hallelujah. Amasita kaulayo. Liberea kingai. Kedelene mamelare fautana zena toko chamzai. Raisai malalawo. Ikizala ko. Pafundi verna babala. Miza da warne te verna babala ileu. Kaiti ante sosa. Atruri puno pienu. Mitini fuku deso sio. Itu esa takau. Naiza strano wa. Para, mi tía Jehova. Hallelujah. Hitavatra ny amin'ny ten'Andriamanitra antsika je ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Matio. Ao boky Matio toko 7:20 no vakitsika androany manomboka ny 9:20. Matio toko 7:20 andininy 20. Hallelujah. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'olona ary ny mpisorona mba amin'olona ny taonany vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary amono an Jesosy. Fa ny gouvernoura namalika na taminy hoe iza moa amin'izy voalany tianareo alefako anareo dia hoy izy Barabasy. Ho Pilato taminy ka hoana kosa ny ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy dia hoy izy rehetra aoka omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny gouvernoura inona ary ny ratsy nataony e? Fa vao maika ny antsoantsy izy ka hoe aoka omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy dia fa vao maika nandrosany azy zany tabataba
dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehany mivoaka ka nanao hoe afaka miraha am'ty lehilahy ty marina am'ty lehilahy marina ty fa asanareo ary ny olona rehetra tena marika nanao hoe aoka ny rano aminay mba amin'ny zanakay ary tena ndefa mibarabasy ho an'ny olona izy fa Jesosy naseny kapohana dia natolony mba homboana tamin'ny azo fijaliana. Haleluia, amen. Ao moa tsy hitoritsika an'izany teny zany androany. Ao moa tsy hitoritsika androany hoe nisy eto moa tsika sady mijery any tsika alefa tsika mandeha eto le film La Passion du Christ afahantsika mahita hoe tahaka ny ahoana moa zany zavatra niainan'i Jesosy androany zany amin'izao fotoana iainantsika zao. Ohatr'izao Jesosy raha ara-baiboly, ohatr'izao Jesosy efa voasambotra, ohatr'izao efa tapaka ny sofomaly koa dia efa napetaky Jesosy, ohatr'izao efa nody daholo ny mpianatra fa Petera sisa nanaraka an' Jesosy teny amin'ilay toerana anankiray izay mitsarana azy. Rehefa tonga ny fotoana tonga teo amin'ny fitsarana, nisy lehilahy anankiray teto tonga ny fotoam-pitsarana azy. Aleluia, Barabasy ny anarany. Nisy zavatra nitovizan'reto lehilahy anankiroa teto. Indika zany hoe Barabasy zany anao izay tsy malala dia hoe zanakiny ray. Inona hoe? Zanakiny ray. Ary fantatsika fa le lehilahy anankiray nampisafidianana taminy dia zanak'ilay ray. Aleluia, samy zanaka reo zany. Fa reo no nataony safidianana teo. Misy zavatra lehilahy anankiroa anisan'ny tena hoe ahoana reny filazana zany tena hoe anisan'ny nanana fiainana izay voasoritra tato amin'ny baiboly tato niaraka tamin'i Jesosy. Dia le voandresantsika omaly ny anankiray Jodasy. Dia ity lehilahy anankiray voasoratra voalaza eto tia dia i Barabasy ilay afaka malala. Ireo olona ireo dia samy efa nanana efa voasoritra samy anana ny lalana izy ireo. I Jodasy tefa voantso mba ho isy an'ireo hiara hipetraka tamin'i Jesosy mandrakizay raha ny tokony ho izy. Niaraka voafidy tamin'ireo mpianatra 12. Ireo nitenenan'i Jesosy hoe raha mandeha eto nge sa tsy ho aiza fa andeha ho aiza andeha amboatra fitoerana ho anareo. Jodasy anisan'izany. Jodasy isan'ny mpianatra teo. Misy tantara anankiray ity ho anareo izay mety mbola tsy nafantatra. Voamaly tsika no toy teny hoe nandray an'ilay vola Jodasy dia avy eo tsy nisy nilany an'izy koa dia avy eo nanenina izy dia natsipony ilay vola dia lasa izy volaza tena androanitra ao ambony ao amin'ny matito fa 7 ao vao mivakitsika maly. Andiny valimy ary noho natsipony teo amin'ny tempolo ny vola dia nialy izy ka nandeha dia nanao tady-mody ka nananto tena dia maty. Ny toerana nalehan'i Jodasy io toerana mampatahotra ary toerana ratsy. Ary any olona izay mandeha kono zany mbola tsy tany fa tena misy ty zavatra ty. Ho an'izay olona mandeha any Palestina amin'izao dia mahita mandalo eo amin'ny toerana io. Hitanareo io toerana nandehanan'i Jodasy io amin'izao fotoana iainantsika izao lasa toerana fanariam-pako hoe any le Père Pedro lasa dépotoir na fako any Palestina. Lasa fanariana fako. Dia eo amin'izany toerana zany maimbo lalandava, maimbo foana. Dia misy rano mikorina hono eo tsy sarifika na raha le tanàna hoe ilonga amizay. Dia misy rano mikorina eo dia rano maimbo be, tena rano maimbo misy mamofona be, tsisy azo atao inona. Dia eo amin'ny toerana io lasa toerana mamofona, toerana fanariam-pako, fanariana zavatra tsy ilaina. Fa Jodasy ny lalana tany. Hitanareo le havana ny fivadiana amin'Andriamanitra dia mitondra antsika ny amin'ny toerana farak'izay ratsy.
Ary tena anisan'ny olona ratsy fefara tao amin'ny baiboly i Jodasy anareo izay tsy manara. Io mantsy hoe temposina tady tena mony tena. Fa voalaza ny mpikaroka fa i Jodasy rehefa maty. Voalohany indrindra ny namany rehetrarehetra teo talohan'ny ho faty dia raha hitantsika ilay sary teo amin'ny la passion de Christ mantsy matetika tena sary mitovitovy mihitsy ny ataony. Toerana efa feno fatim-biby. Toerana feno fatim-biby. Biby mararirary ireny dia efa alefa ny tompony eny. Ohatrany hoe reny fa ohatrany hoe raha tômôbila zany dia ohatrany reny kasy fanariana tômôbila ireny. Tany ny toerana ny andehanan'ny Jodasy. Iza mitondra ny Jodasy tany? Ny fanaratsy mitondra azy tany. Ary io toerana tsisy an'Andriamanitra. Eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra tsisy toerana maimbo zany. Eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra tsisy fatim-biby zany, tsisy fatifaty zany. Ratsy. Ary tena mampatahotra zany hoe maty ianao maty tsisy an'Andriamanitra. Dia i Jodasy tany ny toerana nahafatesany. Ny mivadika amin'Andriamanitra raha avana malala dia tehiteny aminao fa tsisy zavatra ratsy ohatr'izany. Ary aza mba maty tsy manana an'Andriamanitra fa dia tena mijaly ianao ary tena tsisy ninona azo raisina ny amin'ny fiainanao. Tany no nalehan'i Jodasy rehefa tafasaraka tamin'i Jesosy. Jodasy rehefa malala dia izao ny zavatra anisan'ny mampalahelo nametritrehitra ny fiainan'i Jodasy. I Jodasy na dia olona tsy mendrika aza araka ny resakintsika maro. Dia Jodasy tokony mbola nisy azo natao taminy. Mbola nanana 3 taona sy tapany Jesosy nampianarana ny Jodasy. Tsisy tsara ny mpianary Jesosy ireo na ray aza tonga teo amin'ny Jesosy. Samy nanana ny fahalemeny ireo. Ohatra tsika rehetrarehetra vao manomboka manantona an'Andriamanitra, manana ny fahalementsika. Ary tsika manana ny fahalemeny ireo mihitsy kely natsoiny Jesosy. Ireo mpianatra ireo tena tsisy mendrika ireo na dia ray aza. Nefa Jesosy nitady an'ireo. Teo amin'ny ranomasin'i Galilea nitady lehilahy anankitelo. Petera, Jakoba sy Jaona teo nanjony. Fa ireo dia tsisy mendrika na dia ray nanana ny fahalemeny ireo. Jodasy koa tena nanana ny fahalemeny. Fa tsy napakivy an'i Jesosy ny antso an'i Jodasy. Satria hozy Jesosy hoe mbola manam-potoana 3 taona sy tapany anaovako ny asa miaraka amin'ny koa Jodasy. Dia niezaka Jesosy namolavola ny mpianatra ary tsy manavahany tamin'izany Jodasy. Tao amin'ny nitory-tenin'i Jesosy rehetrarehetra tsara fantatrareo rehefa mitory-teny eny amin'ny olona Jesosy eny amin'ny vahoaka dia mpianatra koa tia ny aheno an'ireny. Azonareo? Rehefa Jesosy mitory amin'ny vahoaka 5,000 dia mpianatra koa aloha 12 teo tia Jesosy ary tena nataon'i Jesosy nandray leso. Tsy ny olona 5,000 ny tenenan'i Jesosy fa ny tia ny aheno an'izany voalohany aloha dia izy mpianatra teo akaikiny. Misy fotoana Jesosy mampianatra hoe miary arena ho anareo any an-danitra, aza miary arena ho anareo eto an-tany. Tsy ny vahoaka ihany ny tiana haino an'izany, fa ny tia Jesosy handray an'izany voalohany dia ny mpianatra. Satria maninona ao amin'ny mpianatra ao misy olona tia arena ao. Ao amin'ny mpianatra ao misy olona tena mikatsaka arena sy voninahitra ao. Rehefa nampianatra Jesosy any amin'ny vaketsika any amin'ny Marika toko 10. Any amin'ny Marika toko 10 any andiny fa raha manomboka hatrany amin'ny andininy fahaenina amin'ny telopolo siramandry ny nanga fangatahana nataony Jakoba sy Jaona sy ny navan'i Jesosy taminy. Any amin'ny andiny fahatelo amby efapolo dia izao ny tenin'i Jesosy. Fa tsy mba toy izany ny aminareo. Fa na iza teo olona lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy. Ary na iza teo ambony aminareo dia ho mpanompo ny rehetrarehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga ho tompoana fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Izany rehetrarehetra izany dia tena teneniko anareo fa Jodasy tena tiany Jesosy heno an'izany.
ekena fa Petera anisan'ny teo lehibe teo amin'ny mpianatra, anisan'ny teo mpitarika. Fa i Jodasy tany amin'ny afina, izy tsy miteny, fa fantatry Jesosy fa nanana tanjona ity Jodasy tena nanompo an'Andriamanitra. Nanana tanjona i Jodasy mba hanamboninahitra, mba hanakarena, mba ho tsara toerana, mba ho tsy refesy mandeha. Ary Jodasy dia niezaka na tamin'ny sitrapon'Andriamanitra na tamin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra mba hanangona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana mba hanomanana ny ho avy. Tambola ny mpianatra Jodasy. Efa nilazaintsika maro fa Jodasy dia tsy mahatoky tamin'ny fitazomana izany. Dia tao ambadimbadika tao, mody tsy miteny fa te mba hanamboninahitra mihoatra noho ny hafa izy. Telo taona sy tapany Jesosy namola volana Jodasy, fa tsy nety niova Jodasy. Mbola tezitra foana izy raha mahita olona mba mampify zavatra ho an'i Jesosy. Mbola tezitra foana izy raha toka tsy mahavita mangalatra kely ao anatin'io kitapo. Ary Jodasy dia anisan'ny olona tena nanana faniriana hoe miaraka amin'ny mpanjaka ny Jiosy farafaratsiny zany mba zanaky ny mpanjaka eo amin'ity zao tontolo zao. Tsy nety tanteraka ny nofinofony Jodasy niaraka tamin'i Jesosy. Tena hitanao mihitsy hoe eo an'i Jesosy Jodasy. Firy taona ny hanompoako aty, tsy mety lasa mahatata mihitsy. Firy taona ny hanompoako azy, mbola tsy mety lasa lavitra foana ny fiainako. Totry ny mbola eto foana ako. Zany zavatra nanomboka nitarika hevitra tao amin'ny Jesosy, tao amin'ny Jodasy. Hoe nandinika fa raha mandinika, ohatra ny diso hevitra ihany mpanjaka tsy dia makaiza ihany ty mpanjaka izay. Iarahako isanandro. Fa tao ambadika izany Jesosy tsy nitsahatra na mpianatra na pahery. Anisan'izany anisan'ny batiny andray an'izany tamin'izany Jodasy rehefa namana. Fa tsy nety tamin'ny Jodasy zany fitorian'i Jesosy zany. Tsy nety tamin'ny Jodasy zany hoe senareo teo lehibe oka ho kely oka ho anompo. Tsy mety amin'ny Jodasy zany. Tsy mety tamin'ny Jodasy zany anompo amin'ny Petera zany. Tsy mety amin'ny Jodasy zany hoe iaina amin'ny zava-misy zany hoe ny amina sahazy. Tsy mety aminazy zany. Zao teny Jodasy fa hoe alao amidy ohatrany tsy mety. Ampitahoana foana ny zanakay rehefa maditra. Andao amidy ianao rehefa maditra. Amidy fa ny Jodasy tena namidy ny Jesosy. Satria fatafatsy tanteraka amin'ny nofinofiny. Tsy mitovy ny nofinofin'i Jesosy sy ny nofinofin'i Jodasy. Jodasy eto amin'ity tany ity azy ny tena mahatata. Fa ny Jesosy tsy niresaka momba ny eto mihitsy Jesosy. Fa namola vola. Alleluia, ny mandrakizay. Dia mahavaliana fa misy olona tena mampalahelo. Olona efa tena tokony ho voavonjy, olona tokony isan'ny mpianatra 12. Tsy haiko izay famarina ty zavatra ty fa nisy olona nanoratra boky mahita fahitana any an-danitra any izy, dia mahita seza 12 izy, fa ny seza anankiray mihoaka. Any an-danitra zany efa misy seza. Jesosy tsy mandainga nandeha fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Misy sezan'ny Samina, misy sezan'ny Suzelle, misy sezan'ny Jonathan, misy sezan'ny Lala, misy sezan'ny Aina, misy sezan'ny Finoana, misy sezantsika rehetrarehetra. Namboatra an'izany Jesosy tsy mandainga nanteny hoe raha andeha dia andeha amboatra fitoerana ho anareo. Tena namboatra tokoa izy ary ny Jodasy efa vita tao. Fa teny andalana teny, tsy hainy Jodasy nanararoatra ny telo taona sy tapany. Nandrosoana ara-panahy
miaraka tamin'i Jesosy nanamafisana an'ilay seza efa miandry any. Nioaka ny sezan'ny Jodasy rehefa nioaka ny sezan'ny Jodasy. Ary zany ny tena hoe ny voalohany lasa farany ary ny farany lasa voalohany, satria zao efa maty Jodasy, ratsy fefara ho ary mandraky tiany androany tsarovan'ny olona hoe teto amin'ity toerana maimbo sy tena ratsy ity teto nafatesany. Ratsy fefara misy an'ity lehilahy anankiray ity. Nisy foana zany ny olona nanaradian'i Jesosy teny amin'ny mangingina teny, dia ohatrantsika rehefa mijery baolina dia resy ny ekipantsika 1-0 dia mbola mitefatsika mbola tsy maintsy sisy baolina maty eo, aza manary toky. Dia zao ny zavatra mitranga, mbola nanantena foana ny olona izay nanaraka an'i Jesosy fa mbola ho votsitra Jesosy. Mbola nitazona an'izany ny olona, mbola nitazona fanantenana ny mpianatra Jesosy hoe matokintsika lalahatra amin'ny farany. Ohatrantsika rehefa mitondra mavaka olona anankiray marary mafy dia matoky hatramin'ny farany, tsy maintsy sitrana io, tsy maintsy velona io. Nanaraka teny ny mpianatra, misy mpianatra mpanaradian'i Jesosy nanaraka teny amin'ny fitsarana io. Tonga ny fotoana fitsarana any am-ponjany misy lehilahy efa tonga ny fotoam-pitsarana azy, Barabasy ny anarany. Io lehilahy io indray dia tsy seza namboarina ho an'io zany, satria zao mandritra ny Jesosy manao asan'Andriamanitra. Inona ny atao Barabasy? Manafika, mikomy, miteny ratsy, maniratsira, mamono olona, mandroba, mangalatra rehetrarehetra. Ary ny mpandinika dia milaza fa i Barabasy ity dia anisan'ilay mpanafika ny hitanareo hoe ohatra nataon'i Jesosy ilay Samaritana anankiray nidina avy any Jerosalema, ilay nisy namono teo amin'ilay toerana kisokiso. Dia voalaza tena marina fa anisan'ny mpanafika teo amin'izany toerana izany, voalazan'ny mpandinika tondry Barabasy koa. Zany hoe raha zany Barabasy zany raha niohatra tamin'ny Jodasy, tsy mbola efa elo zany, tsy voakonto tao anatin'izany olona ho vonjena zany. Fa Jodasy ny elana io. Tonga ny fotoana ilay nivakitsika teo amin'izay. Ny zavatra mitranga zany dia zao fanaon'ny fanjakana Romanina tamin'izany rehefa fety dia mamotsitra olona manome grâce zany. Ohatran'ny any Madagasikara manome grâce présidentielle dia misy bofonja avoaka ohatra efa nikadrem-polo taona dia avoaka fotsiny. Fa teto raha ny tena marina, mbola nisirika anankiray tokony hafahan'i Jesosy dia teo amin'ny Pilato. Pilato ry avy nandresen'ny vadiny lahatra hoe aza manameloka an'io lehilahy marina io ianao. Dia ny mpanaradian'i Jesosy mbola tena nieritreritra hoe manana finoana rahalahy, matokitsika fa tsy maintsy afaka Jesosy. Io ny fotoana hafahana azy, andao hifadiana hanina na andao hivavahana mafy. Suspense teo suspense teo satria zao ozy izy Pilato hoe andao aritsika atao fifidianana, iza no avoaka dia iza no fositra dia iza no tazomina. Dia tedavy Pilato mihitsy hoe iza ny olona tena ratsy eo an-tanàna, mba hahatonga inona, mba hahatonga an' Jesosy mba ho afahany olona. Satria olona tsara olona voelikelikeo hoe olona mampalahelo misy hitantsika tamin'ny Facebook zao ny olona le nangalatra le zanany dia nangalabary dia lazay fa nidadana niraka azy dia dadankoa vonon'ny olona. Karaha inona atao teo tsy maintsy naleny olona ndry avekolao vina kosa rangala rangava zanany ve nanao nataony dia azonareo. Fa ny Pilato teo olona ratsy mihitsy dia zany ratsy indrindra teo an-tanàna dia Barabasy. Tena fitetenana be teo nitetena ny olona mpanaradian'i Jesosy. Fa nisy olona tena farak'izay nitetena koa teo dia Barabasy rehefa namala. Tsy nahatsiolahan'ny Barabasy io. Fa teo koa i Barabasy dia nitaitaina hoe zavy mba ho fidiana olona mba ho afaka amin'izao hoe sarotra tamin'ny Barabasy zany toerana zany hoe Jesosy very avana
da dia ataoko hoe raha tsika zany zao ohatra tamintsika mbola naditra de mety misy olona mba hitany olona mivavaka ohatra hoe ina reny asa ambany indrindra hoe andraikitra ambany indrindra anatin'ny fiangonana mety hoe mpamoa vady fiangonana ohatra tsika mety hoe mpandeha boîte de nuit mety mpandeha any ampiskidy ka raha oarina am'zany tsy maintsy hitaitaitsika hoe tena io mba hitany olona mpamoa fiangonana ihany tena io ny avosotry ny olona fantatry Barabasy hoe Jesosy Kristy no atao misafidianana eo aminazy fa tsy na Barabasy amin'ny Barabasy hoe fanampy tena rainao teo amin'ny toerana teny tena mafy mihitsy ianao e zao hoe dia afaka na Jesosy mety olona io na fijery le aza mampalahelo kely na fijery le azy tena hoe hitany hoe olona hoe tonga dia tena le bangabanga kely nify dia manao tena iza antinareo mody manao tarembany le hitanao le io le tena ratsy tena ratsy ange ry amana ratsy endrika ange zany Barabasy zany teo amin'ny fiarahamonina ry amana Jesosy le mangamanga maso kely tena sady mbola mampilay antanininy Barabasy faranininy io izy masy tany amponjy endrikendrika eo io e nasay ny olona fa finina teneniny hoe izy mpanjaka ny Jesosy zay fotsiny nefa ny Barabasy tena atakanay arme mihitsy mpanonga-panjakana ozy Jodasy hoe marina raha mba ho afaka marina raha mba ho afaka eto ozy izy Barabasy zay eo ozy Barabasy voatokana ho jolay na zaza ozy Barabasy no mitsara eto na tena karaha tsy atara satria maninona satria ratsy zavatra mahafinaritra nefa dia zao nisy zavatra nitranga tao ambadibadika tao nisy resaka ny fanaovana tao lasa zany ny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba jerevika ihany hoe mesazintsika ao anatin'ny gropy masika hoe ohatra misy olona mbola tsy tonga ihany efa tokony efa tonga alleluia fa tonga alleluia zao ny zavatra nitranga ry havana malala ity fifidianana ity raha fifidianana zany ty dia nisy alabato ngezabe tao satria zao efa tsy fotoana fanaovana propagande tsony fa nanao propagande ny lohan'ny mpisorona sy ny olona fotoana efa fitsarana andro fitsarana ny Barabasy io tokony tsarainy Barabasy ohatra hoe fifidianana zany andro lady manomboka somahalina angamba izay dia efa tsy azo atao tsony manao propagande fa inona nataon'ny olona sy ny mpisorona lasa izy bisibisika tamin'ny vahoaka dia miteny hoe mangatana hoe mba hoafahan'ny Barabasy io zany raha ny tena marina raha tsy teo ny olona nandresy lahatra ny olona mety Jesosy ny tenen'ny olona teo fa nitratsehatra mihitsy ny olobe rehetrarehetra teo an-tanàna ny mpisorona dia ny olona zany hoe olona ajain'ny olona eo an-tanàna zany tompony zao tontolo zao zany nandresy lahatra ny olona hoe raha manontany Pilato dia miara-mioraka tsika hoe Barabasy mety tsy fantatry ny olona akory izy zany Barabasy mety betsaka ny olona teteny teo hoe Jesosy avoaka fa nanao ny asany ny olona sy ny mpisorona ny teny hoe rehefa tonga ny fotoana ny tanina dia teneny hoe Barabasy avoaka zao ry havana malala tsika mety mieritreritra raha tsy fanahy reto olona sy mpisorona reto fa io zavatra tsy nandehandeha foana ianao tena kanao fa nameona amin'ny fahavalonao na niteny ambavany fahavalonao ka nivavaka ianao ny alohan'ny ionana amin'izany fahavalonao zany na niteny avoaka eny amin'ny fahavalonao azy mbola Andriamanitra nametraka azy eny ambava ohatrany hoe ny olona sy ny mpisorona teto no nandresy lahatra ny olona fa ny tena marina nibitsika ny fanahy masina teto rehefa nibitsika tamin'ny olona sy ny mpisorona hoe andana resy lahatra ny olona dia avo hoe Barabasy ary ohatry nisositra zany koa reto ny olona sy le mpisorona reto nisositry ny fandresen-davitra
Miteny tamin'ny olona dia tonga ny olona tena naiky hoe Barabasy. Betsaka tamin'ireo no nahita loza tamin'ny Barabasy. Misy avan'ireo mety efa matin'ny Barabasy ary hitan'ireo nanonganan'ny Barabasy fanjakana. Tsy tian'ny olona Barabasy. Fa na tsy tian'ny olona aza Barabasy, napetraka Andriamanitra teny ambavan'ny olona. Napetraka Andriamanitra teny ambavan'ny olona. Noresen'ny fanamasina lahatra ny olona. Barabasy no nitaitainy, fa Jesosy tsy nitaitainy. Fantatr'i Jesosy ny safidin'ny olona. Fantatr'i Jesosy no safidin'ny olona rehetra. Barabasy no mety nitaitainy ahoana reo, ahoana no aviko. Fa efa fantatr'i Jesosy no aviny Barabasy. Alleluia. Teny antsotsy ny olona mitenina hoe iza ny olona lefako, iza mizolany ny olona lefako anareo zy Pilato. Teny hoe Barabasy. Taitsy Barabasy. Ahoana zany? Taitsy. Ny tena marina ravana tezao a. Io safidy io a. Tsy safidin'ny olona efa safidin'Andriamanitra. Andriamanitra nandresy lahatra an'ireo olona ireo. Hoe fidio lehilahy io. Ozy ny olona ratsy be io fa fidio fa tsy manino. Alleluia. Ary tena teneko amin'ireo fa nanteny teo aza ny olona hoe Jesosy avoaka. Jesosy no teny hoe Barabasy alefaka. Za tsy andeha ozy Jesosy fa Barabasy alefa. Satria manino? Jesosy lavana efa zatra mpamela heloka. Jesosy efa zatra mpamotsitra olona. Jesosy efa zatra mpandefa olona. Fa ny olona tsy mbola zatra ny Jesosy. Alleluia. Hitan'i Jesosy Barabasy tena nitsinjaka anatin'io film hitantsika zany tena fantaitra be izy, mifaly be izy tena nanefana zao mitanany hoe vao any aho, za miafaka. Tena marina. Tena afaka be za. Afaka ianao izy ny olona. Ianao no natsondray. Ravana. Za tena teteny aminao androany. Fa programan'Andriamanitra no nanapaka ny Barabasy teo. Tsy nanaiky ny ala teo Jesosy raha Jesosy ny vidin'ny olona. Misy tantara kely anankiray izay tena nakasika ny foko mihitsy taloha. Tsy haiko rehefa inireo efa nisy fotoana tena misy tao anatin'ny toriteny. Ohatr'izao hoe tantara. Misy pasitera anankiray izay a. Nanan-janaka izy. Dia ny zanany a tena beazy ny tia an'Andriamanitra. Ampianary mivavaka, ampianary manao sitrapon'Andriamanitra. Tena ampianary tena nivolavolay mba ho pasitera ohatra anazy. Ary ny zanaka ao volavolao mba atahotra an'Andriamanitra. Izao ny zavatra nitranga. Io zanany io mananamana mahaditra be mihitsy. Dia rehefa mahita ny namany mahaditra be io dia tsy raran'le pasitera izy. Tsy araka amin'ny namany io. Fa zao tenin'ny pasitera hoe tario ity an'Andriamanitra izy. Toroy teny, tsy fantatro. Raha mahita namanao mbola maditra be anao, aza manao an'izany hoe tsy miresaka amin'ireny intsony tsika fa misy fanamifindra. Tsy zany. Resao izy. Dia tario ity an'Andriamanitra izy. Dia miaraka foana izy raha mifankatia be mihitsy. Fa le zanaky pasitera endry be, le lehilahy anankiray maditra be. Fa tsy naingena amin'ny pasitera zany. Fa indray andro tonga ny fotoana mba hitsangatsangana zareo. Dia nentin'ny pasitera nitsangatsangana izy amin'ny lalàna dia nitsangatsangana tany anaty ala. Efa nitsangatsangana tany anaty ala dia lomano izy amin'ny rahalahy. Pasitera mamaky baiboly, manomana toriteny eto amoron-drano eo. Nikikika tampoka izy roa lahy izy nareo. Nikikika. Fa misy andren'le rano mody reny. Misy an'le rano mody reny. Le rano tonga dia mampiletiky eny. Nikikika izy lahy. Fonjeo pasitera! Ozy le anankiray. Fonjeo dada! Maty zahay, maty aho fonjeo!
mihoatra ny tsy teo nitsanga amin'ny pastera tady ny hevitra rehetra inona ny atao nahita tady teo akaiky teo tady anankiray roalahy efa mila vonjeny ery ndray ery fa samy mifaky ary tsy maintsy mandray fanapa-kevitra anatin'ny fotoana foy pastera iza mivonjena raha ianao ny amin'ny toerana ny zanakao sa ny namany zanakao samy mitaraina koa rehefa tsy zay za anao mifaty samy mikikika hoe vonjeo dada vonjeo pastera le zanaky le namany le zanaka tonga de efa nananteny hoe maty azaho za hoe de vatakaro ny zanaka fa nalefa amin'ny pastera na hodikodiny mitady eo ampanotikodonana ny tady izy samy mikikiky reo vonjeo e fa sady latsaka ny ranomason'ny pastera no niteny tamin'le zanany hoe veloma mandra-peo nanaka ozy izy de natsipony tany amin'le zanany namany zanany le tady veloma mandra-peo nanaka natsipony tany amin'le lehilahy maditra de ino no ny vonjeny le zanany maty tena maty any rano zao rehefa na ny zavatra mitranga tsy nanao fahadiso ny pastera fa raha ho an'ny olona de nareo hoe de zanakareo de avelanareo hoe pastera mahafantatra an'Andriamanitra pastera tia an'Andriamanitra ny olona rehefa mitomba amin'ny fanarahana an'Andriamanitra de lasa manana hevitr'Andriamanitra lasa manana fanapaha-kevitr'Andriamanitra lasa mahita fomba fijerin'Andriamanitra fijerin'Andriamanitra ny Barabasy de ohatr' zany raha tsy navotsy Barabasy taizany efa raha ny Barabasy maty de lasa izy Barabasy maty very fa raha maty Jesosy fantatr'Andriamanitra ho aiza Jesosy iona amin'Andriamanitra izy afaka 3 andro tsy tatin'Andriamanitra ny hitany Barabasy very fa fantany Jesosy fa raha maty tsy very de mataky zany koa le pastera teo fantany zavatra nampianariny zanany fantany fanampianariny anao sitrapon'Andriamanitra zany mahatonga antsika tsy matahotra no faty ry havana rehefa mivavaka ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra aza mba isan'ny olona matahotra no faty zany ho aiza ianao raha maty samy maty daholo na mpangalatra na mpivavaka fa mifanontaniana ho aiza ianao raha miary eto fa le pastera fantany ho aiza io zanany io fa raha maty io le namany zanany mbola maditra be io very de alohan'ny vonjena satria mbola tia niarana aneny fa raha maty amin'ny fahotantsika isika de very de nomeny veloma mandra-piona ny zanany fa tsy veloma mandrak'izay satria fantany toerana leha ozy Davida rehefa maty ny zanany mbola iona ihany zao izy any ariana le zanany kely le mbola voateraka le maty izy Davida mbola iona zay fa tsy manino alao ay anompo an'Andriamanitra ihany malaina fa maty ny zanako fa mbola iona aminy any fa taky zany koa le pastera teto fa mbola taky zany loatra lavitra no zany Barabasy le anao tsy nafon'Andriamanitra tsotsony olona ny nara Barabasy satria fantatr'Andriamanitra fa mbola tsobonina Barabasy fa Jesosy efa vonona ravana malaa tehiteny aminao am'ty androany ty raha tsy fon'Andriamanitra ho faty tao anatin'ny faharatsiana i Barabasy isika rehetrarehetra koa tsy mba nisy tian'Andriamanitra ho faty tao anatin'ny faharatsiana raha maty tao anatin'ny fahotanao reny ianao very anao ohatr'izay pasika tsika androany inona moa ny anton'ity pasika ity ry havana fa tsy ny fanafahanantsika tsy ho faty ny fahotantsika ary manao antso avo aminao androany impiry nandalo pasika ianao fa telo taona sy tapany ry havana Jodasy no tehiriziny Jesosy telo taona sy tapany nampianarana firy taona ianao zao firy volana firy herinandro
no nampianarin'Andriamanitra anao ny sitrapony. Tandremo fa ny mpisorona sy ny loholona dia tsy nitsahatra nandraviravy menany Jodasy afaka malaka. Androany teteny aminao manao hoe ohatry ny hitako eto rehefa nandeha i Jodasy nivarotra an' Jesosy. Ohatry ny hitako eto Jesosy miteny hoe io ary le fanahiko. Io ary le fanahiko fa ohatry ny hitako eto koa Jesosy tamin'ny Barabasy rehefa navotsitra. Jesosy mantsy mahay miresaka amin'ny eritreritry. Tanao izy vehivavy anankiray le nitorahan'ny olona vato leka ho vonoina. Efa tena seka ny vonoina seka ho toraham-bato. Toy izy Jesosy sady tsisy nijereny Jesosy ireo olona ireo. Toy izy Jesosy sady nanolatsotra tamin'ny tany izy. Hoy Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy. Dia niandry kely no Jesosy. Le vehivavy niandry tora-bato ihany na dia zany azy. Fa Jesosy nafantatra fa tsisy sahy tora-bato. Fantatry Jesosy ireo olona rehetrarehetra. Zao ny fanontaniana Jesosy nafinaritra be nanao hoe lasa iza daholo izy raha napady. Tsisy nanameroka anao. Teny jereny le vavy toy izay tsisy nanameroka anao Jesosy. Dia zao ny tenin' Jesosy hoe za koa nke tsy manameroka anao. Za koa tsy manameroka anao. Fandany amin'izao sisa izao aza manotaitso. Ohatry ny hitako eto ry havana. Jesosy niresaka ny eritreritra tamin'ny Barabasy. Satria navotsitry ny olona. Ohatry ny teny Jesosy hoe namotsitra anao daholo fa izy rehetrarehetra. Toy Barabasy hoe eny Jesosy namotsitra anao izy. Toy Jesosy endana. Za koa mamotsitra anao. Halleluja. Androany Jesosy te hamotsitra anao ry havana. Androany Jesosy maty fa mbola tsy ianao. Androany Jesosy manoloana amin'ireo fanameloana rehetrarehetra izay mitambesatra amintsika vokatry ny fahotantsika reo. Te hamotsitra anao Jesosy androany. Tena te hamotsitra anao Jesosy androany. Fanontaniana apetrako aminao hoe ho lavitsika ve zany. Ary ko fantatrao fa fifaliana ho an'i Jesosy ny voatazona toera hita amin'ny Barabasy. Fifaliana ho an'i Jesosy no mahita antsika. Fifaliana ho azy nanolotra ny aino atsika. Tsy nalahelo izy nanolotra ny aino anao. Ary nametraka fitokisana taminao izy. Fa mbola misy azo nialana nenina ny aminao. Ianao izay menao rehetrarehetra ny voany. Dia tena aminao hoe fifaliana ho an'i Jesosy nahita antsika votsitra teo anoloan'ny fanameloana. Tsy narahany alahelo zany satria tiantsika. Aza velanao votsitra tsony zany. Fa ny Jodasy aloha tena votsitra. Tena votsitra. Fa ny Barabasy ny tsy fantatritsika izay nataony tao ary. Ohatry hitako eto Jesosy ny teny hoe Barabasy votsitra anao. Andro sisa zao aza manota itsony fa androany any any hitanao eto. Halleluja. Androany any ny afaka mpisafidianina aminao eto. Fa tsisy tsony amin'ny eritaona. Tsisy tsony amin'ny rotaona. Raha miatrika pasika ianao androany, ianao ny famotanao rehetrarehetra. Fa fanokafana ny lanitra hidiranao ty androandroany ity. Tsy resaka hoe tena mahandry mampalahelo Jesosy ohatr'izao. Jesosy tsy mampalahelo. Fa isika ny mampalahelo raha tsy manday fampatesan'i Jesosy. Halleluja. Maniry dia mandirana mba ho ataontsika hitirana anankiray ty hoe tsapantsika hoe zany fahafahantsika zany tao amin'ny Jesosy. Dia ataontsika hitiry ty androany hoe. Ekeko Jesosy androany. Raisiko ny anarany zany atao hoe olona afaka zany. Halleluja. Dia ataontsika izany izany ho voninahitra Andriamanitra dia ataontsika eritreritra mihitsy androany anatin'ny tiry ty hoe Jesosy zany fahafahana amin'ny ianao anaty. Aiza ny toerana lehantsika ho an'ny androany. Ho aiza isika efa nafahana tamin'ity androany ity. Fa fanafahana ity fotoana ity. Halleluja.
dia ataontsika mifotsika torotoro zany izy zany olona afaka Jesosy misaotra Jesosy nafahanao ty Barabasy halleloia tamin'io efa tonga ny fotoana fitsarana ny Barabasy tamin'io azy io fa nandavitapoka ny fitahin'Andriamanitra e Jesosy Kristy halleloia amen ataontsika mifotsika rehetra any tongatrano zany zany olona afaka Jesosy a halleluia amen afaka sandatra mihitsy ny tananao am'izao fotoana zao na iara hitsika eo olona afaka izay Jesosy a Jesosy tomponao faresinao Ai Satana luzake Satana luza pesa Langeza Matizai Retumpuo Reparesinao Amen Jesosy tomponao faresinao Fava lunao Dai Satana luza pesa Langeza Matizai Retumpuo Alleluia Tiene ne fan razza fukwe Io sono nel Barabassi Paolina Sesena Nessuno famiglia Mica sapere del tutto Ian Grecia Dice Gesù a tutto no Tutti amassino ariae Amassino Itena Urecha Vayanau Era Masida Amen Jesus Depis Barabas vede bene ne tu kacalan Jesus ya Le Barabas si manana tena no afaka zany surprise onay hoe anao niara-joro taminay teto mboaty ary izay novidina ho afaka fa ianao nitazorona fikazako mandoko a nianiko rehetra Jesosy atolotro anao masanato tananatenere todiomy aniady amasino mendrika anao e itenako rehetra Jesosy Paolina Sesena Usuluna Famuzena Ululafa Kizari Jesosy Tumpunai Faresinawi Fava Luna Satana Luza Pesa Langeza Agizare Tumpuon E Faresinau Apakah menukang baba kabin sekian dokter zao. Apakah menukang baba kabin am dokter zao ditenere Jesosy ya. Za Jesosy sotranao satria ankehitriny Jesosy dia tsapako zany hoe fitahina raisiko tao ambadika zany pasika izany ivavakantsika amin'izao fotoana zao te hanentana anao ty androany ty ry havana malaza tsy olona manjato no niara niakara tamin'i Jesosy teo fa le ratsy indrindra teo an-tanàna le ratsy indrindra no nampiaonina tamin'ilay tsy nisy kleny le ratsy indrindra ary tsy vita ny ratsy indrindra efa tonga mihitsy ny fotoam-pitsarana azy
nakamina teo ambonin'ny altara. Androandro raha tsy ny olona rehetra ny tonga eto mitandrina Pasika, misaotra an'Andriamanitra ianao tonga eto. Raha tsy ny olona rehetra ny tonga hisaotra an'Andriamanitra no amin'ny Jesosy sy maty zany. Mety izao ianao isan'ny anankiray, fa ianao ny ratsy indrindra, fa ianao ny tsongaina tao anatin'ny maro. Ravana malata teteny aminao amin'ity androany ity, afaka mamanontany tena ve ianao androany? Efa naninona Jesosy ny nafahanao? Fa mba iza moa ty za Jesosy? Iza moa ty za no vidiana tao anatin'ny maro? Halleluja! Miatantsika zany zany hoe iza moa ty za Jesosy? Barabasy ratsy indrindra teo an-tanàna tsongaina tao anatin'ny maro. Laviny akohaka raha ny ampy Jesosy olon-dratsy angety iza. Amihana anao Jesosy amin'ny fotoana no iatsapy eo an-tsasany isika. Sakalo Jesosy amin'ny lavitra ianao. Tsika rehetra iteny hoe Jesosy io, iza moa ty za nuty avinao ny foko Jesosy ny foko no feloinao ny fanemasinao tepolorenalao Jesosy andalio fantarina iza moa ty za nuty avinao takan'ireo tsy fantatry Jesosy menery ianao hoe Barabasy fantany ianao tsisy miafina ny fanotonao fa tiany ianao. Ny fanemasinao tepolorenalao zany tamin'Andriamanitra tamin'ny Barabasy mba ho lasa tempolin'Andriamanitra e Barabasy, mba miala be ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Halleluja! Olona maro eto tany, olona maro fa vitsy ihany no tsongaina mba ahita paradisa eto io e. Halleluja! Le teneny misotra anao ambavanao zany foko asinao ny foko feno fiadanana santanico ny fitsarana. Halleluja! Faneva efa natao tsy misy ao efa notakarinao amidonamotana takalo tamlavany tanany lava ianao tananaty lavaka laly ianao no soton'Andriamanitra. Antsika rehetra iara-iato Jesosy Jesosy iza moa ty zaho no ty avinao sy navotanao ny foko no feloinao ny fanemasinao tepolorenalao Jesosy iza moa ty zaho no ty avinao sy navotanao ny foko no feloinao ny fanemasinao tepolorenalao ny foko no feloinao ny fanemasinao tepolorenalao
Il a miaiky ianao Bois 1 litre d'eau par jour. il a miaiky ianao androany Merci. fa tsy teo akaikikaiky teo amin'ny antsonanao barabasy zay avana natsoina avy any anaty fonjan'alina tany ahiona tamin'i Jesosy tamin'io andro ianao natsoina avy lavitra ianao avy lavitra ny antsonanao ary ny andeha lavitra Jesosy tany anao aza fotsika tsonzany ataontsika manao zany izany ampandoriana daholo amin'ny teologia aza kidy mandoarika zany ianao aza mbola matory fa Jesosy ohatr'izao miavitra mafy tena tsy misy ohatr'izany le tsika miatory mba ataontsika eto androany iarana an'izany tsika androany avy lavitra loatra Amen. Nalaina avy lavitra loatra Fanahinao.
Hainao ve zravana zany hoe fahasoavana azo ny barabasy zany zavana hoe tao anatin'ny ny arivan'io sakafo tany amponja no nohaniny fa rehefa niala teo izy de hinana ny pasika rehefa manala avy any amponja sakafo ny voafonjy fa miala avy eo olon-dratsy andeha hitandrina ny pasika olona afaka andray fanasany tompotsika rehefa avy eo ianareo rehetra zay andray fanasany tompo miaraka aminay de miaraka aminay ao anaty Zoom ho tapahantsika amin'ny fotoana eto anatin'ny live rehefa avy eo fa za mitenanao androandry tena tenena mihitsy ianao androandry oko resy lahatra ianao fa tsy misy fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho zany vorainy barabasy zany davana olona natao tsinitsiny olona tena natao tena gadra lava fa nafana tamin'io andro io ny fitaopitsarana azy olona afaka ianao ry barabasy zavy eo izy barabasy ianao zany ratsy ede ianao fa satria nahoana tsy nisy nahavaliny olo satria nahoana no afaka barabasy ianao koa rano tsy havaly an'izany fa tena fotsiny hoe ny fahasoavanao Andriamanitra Tatsika rehetra iaranao an-dary zany de raha iaiko hoe fahasoavanao Andriamanitra Iza mihoatrany amin'ny fahalebiazana tany tsy mety anao tesote sy tsy mety sika na de raha ny androko sisa iza sy zay arako aminao de mbola famindrapona asanatotananao de maneke farazao sy zao te iza lutoiza we ijabe azo fady aminao hoe alleluia Tizamiami Jufadianawe Zora tiruna Netawana lakini liuna Ifana tangana Uzalaka Netawa dava kini liura
Hozy ny olona rehefa nahitany Jesosy nitomany tamin'ny Lazarosy hoe Savez-vous que certains éléments en fait mba lalina loatra zany fitiavany. Ravana efa mba resy lahatra sy natsapa be anao fa mba lalina koa nge fitiavan'Andriamanitra anao ty avako malala. Ekitsika raha zany tena lalina fitiavanao any Barabasy Jesosy. Halleluja. Elohany anasantsika ny fanasan'ny tompo rehefa dia tena teteny aminao aho fa ny pasika androany dia fandalovana ary andalo amin'ny sambatan'olo isa-tokantran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anatin'ity ity mangatany mihitsy ianao androany
hoe Andriamanitra mandalova eto amiko anao dia kasio eto androany dia raiso le ilo fa izara le ilo amintsika Jesosy androany. Amen. Ireo nanezantsika amin'ny fanasan'ny tompo dia mila tena feno nositr' Andriamanitra ianao. Amen. Tena mila anao fantatra mikasika anao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao any atokantrano zay eto amin'ny toerana. Mikasika anao ny fanahin'Andriamanitra handalo aminao tsy fanahany fahafatesana fa fanahany fahavelomana. Ny anjaranao dia manaiky anay le ilo. Alleluia. Tenene mila nao fatratra fana masina. Alleluia. Anusta diruin masna de mas. Alleluia. Karena masna unsur saya. Jesus yo. Kita dapat terguna bersama. Anusta ela. Alleluia. Alleluia. Oh, yete no Jesus. Yete no armo pego. Hallelujah.
Sabi man dahil Tuhan. Sabi man kita. Ilahi Kasihan Allah, kompiawan. Amen. Haleluya. Fanatia Dewan. Yunalena Diava. Tenene fanatia na Jesus. Sigula tiarena. Fai no le caskin era pa mam Jesus. Amen. Diku casket.
Dizem baba că fun scărea că n-am gestor zău. Dizem baba că fun nu. Dizem baba că fun nu fac. Tot zău mă înghina de manța țică țără de ea. You can play songs on the Tot zău mă piano. înghina de manța țică reța reța. E timp baba fun nu zău tot zău. Tati urlan fana mas nam zofdom zo. Tati urli sintira na galana ai. Ma parero aso tutulu zo. Así que tenen de mancha chamo se aparero fana mas. Sara na mai tatir na itira na fana mas nam zofdom zo sachi. Mano se ma parero asta ol mi ulla recha recha. Mano se ma parero as mi ulla recha. Fan Juan veno. Funda veno on wadi ten fane mastawe. Pitira tonat fatsa vela quala erno. Faiesa cano si fale no fane masna. Famitire no tonat. Man. Pero nella si chiama fala santo qua. Mira resti si chiama, tu si chiama yeta. Sandra anzi so si sa. Ni fala santo te to si chiama. De minue no. Fatena la si chiama no. Amuto no. La tan caracana fiena no anzi. Amuto no ne. Dinanzi so si. Hallelujah. Amen.
nasedi champa nasela fala santu bisija. Haleluya. Haleluya nawai. Asa parents ke betul kan dengar orang Bapak sih ke mama ya sekolah. Izin sama kali ini aku kita sebagai tayeta. Say
Sinantapanna satria Nasipitsapana satria mbola tena tafiditra anaty vavaka mihitsy zay ato a. Aleo no avelatsika nety ity a. Isika kosa itoy vavaka foana. Raha zay ny amakin'Andriamanitra anao dia mitoy vavaka. Miditra fandraisana ihany rehefa avy eo. Fa rehefa mbola matsapa tena fanatrehan'Andriamanitra, mahafinaritra be isika dia loatra sy tapahantsika aloha. Kami tim Vatikan. Ada macam kita memang dalam tiga lepas kita.
Se
Alleluia. Andriamanitsika. Hiditra amin'ny fandraisana fanasana toko amin'izay ary tsika amin'izao fotoana izao aloha. Angatahako raha latody sy raha Jonathan mba hiaraka amin'ny teto amin'ny tendro aty. Alaina le tafidy tsatsary tsika. Nahafinaritra tena loatra. Asona le Alleluia. Tsofitsika raiky aloha. Ny ataontsika zany a, ny toeran'ny programmatsika dia izao. Hotsofina rano eto a, ny rahan'i Jesosy sy ny nofiny a. Eo tapahantsika eto amin'izay ny live satria ao anaty Zoom amin'izay tsika niaraka an'ilay fanasan'ny tompo. Ianareo rehetra izay iaraka an'ilay fanasan'ny tompo aminay a, dia mandefa mpiantoka dia fasoko ny iana Zoom. Ny fotoanantsika mbola tsy tapitra e. Mbola tsy tapitra tsara fantatrareo fa taty aminay taty le tena tsy hainay tany anatina tany tokantrano tany a. Nanona izy teo tojo? Tena viby tena hoe tena latsaka amin'ny fanahy masina, tena namangy, tena nakasika, tena hoe atsika nitady an'Andriamanitra, tena nitady atsika, tena hoe nataontsika ambony zany hoe fitiavantsika an'Andriamanitra, nataontsika nasitsika vidiny zany hoe rahan'i Jesosy zany. Fa tena Jesosy koa tena nakasitraka, tena nakasitraka Jesosy ary tena hita ny fotsika nitady anazy dia tena hoe saorana Jesosy, tena saorana Jesosy. Alleluia. Mbola misy olona mbola tena mbola misy olona mbola toy mivavaka ao a. Avelantsika izy mbola toy mivavaka foana ihany a. Fa tsisy zavatra tsara ohatra ny mivavaka. Alleluia. Tsisy zavatra tsara ohatra ny mivavaka. Fa zao ny programmatsika hitsodrano ny raha sy ny nofotsika amin'izao fotoana izao a. Dia avy amin'izay tapahantsika ny live satria any anaty Zoom isika no andray fanasana tompo. Mbola anao fotoana mbola hitoy fotoanantsika anatin'ny fandraisana fanasana tompo a. Dia andao ary a. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malala misaotra anao zay raha tonga ny fotoana androany. Sarobidy loatra aminay Jesosy izao fotoana izao. Ary tsisy manaky tahaka an'izao fotoana izao. Ngeto Jesosy manoloana anay amin'ity androany ity ny fandraisana. Eny Jesosy a, tena mofo avy anaty avy am-patana ihany ty Jesosy a. Ary ranom-boankazo novidianay tany amin'ny varotra ny fahasoavanao. Nefa Jesosy, androany kosa dia finoana lehibe mitsofanay rano azy. Fa raha tsofina rano, asalatra eo aminao Andriamanitra izy ty. Raha ihinana an'izany izay dia tena nofinao velona tokoa ny hidina ty anatinay eto. Raha izany koa Jesosy a, ranom-boaloboka ihany. Efa kosa isaorana anao zany Andriamanitra, ary tsofinay rano amin'ny anaranao Jesosy a, ho tonga rano velona tokoa hiboboka any anatinay. Alleluia. Saotra Jesosy. Ny tena Andriamanitra hoe fa za efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo koa. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay ramady anazy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra an'Andriamanitra izy dia novakilika hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao ny ataovy a ho fahatsiarovanao. Dia mba tahaka izany ihany koa, araka izany ihany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity ny fanekena vaovao, no ilay fanekena vaovaony amin'ny rako, izao ny ataovy ho fahatsiarovanao. Ka na oviana no misotro ianareo, ary na oviana ianareo no misotro amin'ny kapoaka, sy mihinana itony mofo tony, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo a ianareo a mandra-piaviny. Alleluia. Amen. Jesosy malalo. Naiza toerana andraisan'reto mpanomponao an'izao fanasana izao amin'ity androany ity. Dia mitondra mahavaka azy ireo any tokantrano. Jesosy eo, ianao hitahany izany fandraisana izany. Zay rehetra misotro amin'ity rano ity androany. Dia izany rano zany hiboiboka hikorinana anatin'ny tsiraiva hanadio ny aretina rehetra. Hanadio ny fampetipetenana rehetrarehetra. Hanadio ny tsy fahatanterahana rehetrarehetra.
Mamary ty fanaisana fanasany tompo ity dia ho sitrana amin'ny aretiny izahay. Dia hiara ny fampetipetenana rehetra ny anatin'ny fonay. Nizaniza ihany koa mandray an'izao nofinao zao amin'ity androany ity Jesosy. Ity nofinao ity dia ameny mibanga rehetra any anatinay. Ninona mety endrika tsy fahafenona ty anatinay dia ho fenony zany nofinao zany. Ny arerana, ny tsy fahampina, ny fahabangana Jesosy io dia ho fenony zany nofinao zany. Misaotra Jesosy. Amen. Diovire foko Tea itanawa Sasaure ni fuku Patea neanawa Diovire ni fuku Patea itanawa Sasaure ni fuku Patea neanawa Zava maneno amizay ary. Nawa sinusucha Teandrea nawa Amfana chena Teaita nawa Sinusucha ny mampiolona sy raha totra izarany sinareo zay zay afaka mifanampiana zay vita batisa izarany ny fandraisana fa tsy kosa maranatsika fotoana ataotsika tirity androany a enga ny kaombanao Jesosy mbao matsofotsika rano tonga rehetra zay maharaka atsika reto a tsy araka amitsika tsolo zareo tsy rapitso ndray fotoanatsika raha pitso maraina rehefa aveo a ao amin'ny commencement akira sy fampitinana ny toriteny a dia mbola anao sabata mahafinaritra be tsika rapitso ny sabatatsika rapitso dia zao mandeha ny programmisme rahalahy ny fampitinana ny toriteny a commencement akira raha na Jonatana eto amin'ity toerana ity dia fampitinana ny toriteny araka amin'ny tojo eto amin'ity toerana ity dia rapitso ianareo vo anaraka an'izany commencement iarahana aminay ohatrany ahoana moa zany hoe commencement iarahana miaraka aminay ao anatin'ny sabata ataotsika live ny commencement tsika live ny commencement tsika rapitso a dia aorianan'izay a dia amin'ny endriny hafa mihitsy ny anatanterantsika ny sabata rapitso mbola live ihany koa nareo rehetra zay maniry araka aminay anaty zoom rehefa ao anatin'ny fandarana dia mandefa MP1 dia andefasako lien dia andao hoe rehefa tsika ty a amaranantsika ny fotoana tanteraka
Alléluia. Ataontsika tirtia. Zay anaovantsika velomany mijery miaraka amintsika amin'ny androany ty. Eo atsika rehetra. Maitsakatsika. Alléluia. Haleluya. Amerika. Sudah zaman kecil mau dibawa sih ya. Orang bawa kan, mau dibawa kemana sih? Kalau ada kos cuma ada para satu. Rantun dan salsa. Maju kita ciwiri. Maju kita ciwiri. Bukan aja sama ini. Bukan aja sama ini. Bukan aja pasti. Bukan aja jadi baru. Bukan Tiara kayura kuna pifalina petsika isarua telu ale. Kayi Jesus tawale ale ha. Ira pisine chike miona.